tonga amin'ny fotoana zay nandrasatsika ajaina ny fotoana nisy ny fanambarana natao teo aloha makasika ny resadresantsika ny pression misy amin'izao fotoana zay fampiresantsika amin'izao fotoana ny pré-campagne amin'ny fiatrehana ny fifidianana ho ben'ny tanàna manerana Madagasikara ho resantsika manokana zany ny kany mahajanga voalohany amin'izao fanomanana zay efa mandeha amin'izao fotoana izao. Nisy ny feo mandeha zany eto tapitana mahajanga satria ny zavatra mandalo rehetrarehetra tsy maintsy maheno ny tena ny ankabetsahany ary candidat roa angambany marimarina kokoa voakasika an'izay resaka pression izay manaitra ihany le izy satria mpiasa fanjakana ny anankiray opérateur économique olotsotra ka hiarana zay tsindry azolena izay avy amin'ny mazava ho azy avy amin'ny antokon'ny fanjakana manao an'izay ny candidat zay mieritreritra ny tenany fa candidat fanjakana zay miara-dia amin'ny fitondrana manao an'izay ka izay no mampametra-panontaniana eto raha ohatra ka ny olom-pirenena zany manampiniavana ny hilatsaka irotsaka ho fidiana dia mahazo pression efa mipetraka pression fa ela fa za tsy nieritreritra hoe ho tonga amin'ny fanesorana azy amin'ny toerana zany ny mpiasa-panjakana ambony anankiray io vadiny moa mazava ho azy candidate eto atapitana Mahajanga dia tamin'ny maraina teo moa vao vita ny passation zay tonga de affecté any Bekily anya no toerana zay iasany mazava ho azy fa mpiasa-panjakana koa moa ny vadiny candidate eto atapitana Mahajanga. Ny fanontaniana mipetraka zany ho an'ny mpitondra fanjakana voakasika an'izay indrindra fa ireo mpiara-dia amin'ny tompo-panjakana eto ny tompony andraikitra voalohany ny zay nandefa ny teny feno fampitahorana sy tompony andraikitra voalohany amin'izao famindrana vadina candidate eto atapitana Mahajanga ity dia mahagaga zay zavatra izay hoe inona ny mahatonga anareo manao an'izay fampitahorana ny mpiasa-panjakana amin'ny ankapobeny fa ity no hitatsika mibaribary ny fanesorana azy amin'izao fotoana izao. Za kosa mieritreritra hoe tsy tongatonga ho azy izao zavatra izao fa inina atao satria efa nazo fampitahorana na ny vadiny le candidat na ilay tompom-bady chef de service ka inona mitianareo atongavana amin'izao zavatra izao tsy misy ifandraisany satria fifidianana ny resaka eto ny olona rehetrarehetra zany mahafeno fepetra tsy anatiny antoko dia afaka mirepresente zany izy na amin'ny alalany antoko na tsy amin'ny alalany antoko rehefa mahafeno ny fepetra dia afaka milatsaka. Za mahita ity pratique ity tsy vao zao fa tamin'ny élection députation fa nisy fa tafita soamantsara izahay na dia teo ireny pression ireny fa tamin'ity zany anticiper na ny aloha kokoa zany ny fanesorana an'izay mpiasa-panjakana izay mba ho fampitahorana ary za matoka tsy janona io antsojay atao amin'ny candidat io raha tsy angambany misy zavatra hafa koa satria efa nisy ny fanaovana an'izay antsojay izay nefa mbola izy moa déterminé koa amin'ny tanjona zay eritseretiny hotratrarina dia nataony izay dia zao ny valiny ka eto afatra foana napetrako ho anareo zay tompony andraikitra voalohany miaraka amin'ny fitondrana ny tanàna Mahajanga fantatsika fa tanàna masina io ary manana ny maizy azy ary ny vahoaka Mahajanga koa vahoaka manampanahy sady endry fa ny tompony andraikitra voalohany amin'ny fanimbanana ty tanàna ty dia ny mpanao politika ihany no manimba ny ty tanàna ty amin'ny zavatra ohatrany image ohatran'io aiza amin'io zavatra io zany mametraka ny fihavanantsika eto atapitana Mahajanga aiza ny maneho ny fiarahantsika voaja ve ny liberté fahalalahana ho an'olona rehetrarehetra zany ve ny fandrosoana tiana ho ataotsika mahasarotiny le izy satria zao fandehany miresaka ny candidat anankiray zay niaran'izay antsojay zay ny tenako eto
fa mbola iresaky ny anankiray koa zaho hoe inona no manosika anareo manao an'ity zavatra ty tadidio fitondrana mila apaisement ary io fitondrana io mandalo ihany koa androany ianao avarapatana manao an'izao fihetsika izao fa tadidio raha pitso mety ho atsimo-patana koa anao hiarana antsojay mitovy amin'izao mifakafantatra atsika eto atapy-tanàna mahajanga ary zay ihany mahatonga anazy zany hoe izao fijoroana ataoko zao dia ho antsika rehetra vahoaka rehetrarehetra zay vonona hiara-dia aminay dia andao hiaro ametraka ny tombotsoa ambony ny vahoaka rehetrarehetra eto zay mahatonga anay mametraka ihany slogan hoe mahajanga aloha zany hoe tsy handeferanay ary tsy ekena ny olona zay manao an'izao antsojay zao ampiray tanàna amitsika eto za zany mampatsiahy anareo ihany zavatra ny ainanay alohan'ny toizany ty resaka ataontsika ty tamin'ny élection députation nisy mpiara-dia aminay vitsivitsy maromaro zay natao sary kampandrina tsy fanjakana manao azy fa io candidat mpanjakana candidat nirmara eto am'izao fotoana izao zay tsisy tsy mahafantatra ary rehefa natao io zavatra eo nametraka fitoriana ireo fianakaviana ireo olona maromaro ireo hatram'izao mbola tsy misy enquête natao an'io candidat zay metraketraka manao an'izao antsojay ampiray tanàna ampiarabelona am candidat zay tsy mitovy hevitra amindreo tsy fahita fa fahita eto mahajanga izay ary hainareo matoa mangina reo dia manafina ny zavatra ataondreo fa tsy maintsy atsikafona atsika zay zany mba ho fantatra ny vahoaka rehetrarehetra fa misy olana ty mahajanga ity ary re mitady fanarenana mila fitoniana atsika amin'ny alalany fifanajana fifankatiavana fanehoana ny fihavanana fa tsy mety zao zavatra mandalo zao satria androany io mety mahazo ny mpiasa-panjakana anankiray io fa raha pitso mety ahazo namanao koa na mety ahazo havanao zay zany makasika an'io candidat-panjakana zay manao amboletra amin'olona rehetrarehetra fampitahorana ho an'olona rehetrarehetra ny mpanoana anay zao tratran'zay fampitahorana zay am'izao fotoana zao ka zao teneniko aminareo hoe alamino ihany satria tsy fotoana an'izao ary ny zavatra hainareo mba haina ihany ka tokony fanaja atsika ao anatin'izay fa zay zavatra ohatran'izao zany tsy tsara ary tsy mahasoa ny tanànatsika tsy hatonga fitoniana io olona zay lazainareo mba olona manana fikambanana io manana fianakaviana maro eto atapy-tanàna mahajanga everiko fa tsara ny isiany fifanajana avelao malalaka ny olona fa aza arana kafara sy fampitahorana zay no tiako tenenina eto tsy ekena io toetsaina io tsy mahasoa atsika io toetsaina io rehefa mpifaninana aminao izy dia malalaka amin'ny fifaninanana fa tsy anaovana an'izao antsojay zao zay zany io ny candidat zay niaranyio everiko hoe erisetra tao zany fampitahorana dia rehefa aveo exécutena efa matetika io feo ary be deaibe ny mpiasa-panjakana ny taraina zay nanoana an'ireo candidat reo dia tratran'izay fampitahorana zay am'izao fotoana izao ny alany anao ataovy reseo lahatra ny olona tsirairay fa tsy amin'ny alalan'ny fampitahorana fisakanana no ataonareo zay zavatra zay tsy eketsika ary tsy maintsy ho tenentsika dia ny candidat anankiray koa zao tratran'io koa hoe nahazo menace mihitsy hoe arodana tranonao raha ohatra ka mbola ifonce ilatsaka ianao ka tsy hanoanahy jereo nareo le fomba fisainana mila toanana zany io candidat-panjakana io fa ny olona rehetrarehetra zay ny fantatra ny fanososy amindreo zany nanao indépendant zany tsy mahazo indrindra moa fa manana casserole ianao dia mazava ho azy tsy maintsy mipetraka ny menace zany zay zao hitatsika fa ny candidat anankiray zany efa miandry rehefa tsy olany eo zany izy tsy maintsy rodana ny tranony ka zay zavatra zay zany inona ny mahatonga an'izay le olona tsy mahatanty pouvoir mbola tsy mitondra anao mbola tsy voafidim-bahoaka na indray mandeha anao dia fa mipetraka zay toetsaina zay ary tsy zao vo nanomboka nisy nomination na ministre maromaro teto faritany mahajanga dia fa nanomboka nietraketraka dia zay zavatra zay zany atodiko aminareo zay miaraka amin'ny candidat-panjakana sy ny candidat-panjakana milatsaka mahajanga eto aza atao zay zavatra zay fa tsy mampilamina atsika ary tsy mahasoa ary tsy hitondra fampandrosoana ny tanànatsika ilaina ny fitoniana ilaina ny fifandraisan'ny tsirairay fa raha ohatra ka atsika zany iroso am'izao zavatra zao pratique zao dia veriko fa tsy zavatra manjary zany eto amin'ity tanànatsika ity nefa zaho eto manararoatra ihany fa miresaka amintsika voaka amin'ny mahajanga aoka iray ina isika aoka hiara isalahy itsika
miaraka ho an'ny tombotsoan'ny tanànatsika ho tombotsoantsika rehetrarehetra tsy ankanavaka zay ihany no isotonako ny saitsika rehetrarehetra tsika tsy miady ny hevitra tsy mitovy fa tsika tsy miady ho fanasoavana ty tanànatsika ity mangony fotsiny ireo zavatra fananany commune vita jereo nareo candidat betsaka eo manana safidy anareo iza namotika ny commune Mahajanga ty iza nivarotra amin'ny fananany commune io ny sasany any hatram'izao ne mbola misy raha ara-pitsarana fa mbola tsy mandeha ny fitsarana io betsaka makasika ny fanimbana fanodikodinana ny fananany commune tsisy tsy nahatsiaro tsika manana trosa commune taloha teo bon mera mokotary moa rehefa tafara taty zany namafany io nisy ny fivarotana tany commune be de be teto tapitananany Mahajanga zany hoe misy candidat zany manana tasy ary fa nahavita zavatra tsy tokony fanao tamty tanànany Mahajanga ity nefa amin'ny fotoana zay fampiresantsika zao mbola manoy an'izay trakely za zany eto mametraka mihitsy amitsika voaka Mahajanga mampitandrina hoe mailo ihany isika fa tsy vita indray mandeha ny fampanosoana ny tanànatsika fa ny fahaizantsika mametraka be ny tanàna madio tsy misy raha ara-pitsarana olona manara-dalàna olona mametraka ny fihavanana olona manana vina tsara olona manana fifandraisana amitsika izay no tokony apetrakintsika ho be ny tanàna fa tsika tsy afaka ametraka olona rehefa aveo ametraka olana eto amin'ny tanànatsika tandremo iaho mailotsika aza mety lemlemena amin'ny alalan'ny teny fa jereo ny antécédant olona anankiray rehefa talohany nandraisany an'ity handraisany an'ilay fitondrana alohany ilatsaka izy fakafakao iza io olona io inona ny zavatra ratsy vitany teto inona ny zavatra nataony teto inona ny zavatra tsara nataony moa ve olona azo iresahana moa ve olona azo itokisana izany rehetrarehetra zany mila mipetraka aza fanatiky so dia naonao foana eo ny olona zay tsieritseretintsika no tonga eo dia io tsika mahita itabataba koa rehefa aveo zaho tsy manoro voana anareo marina manana ny position raisiko ao fa kosa ny tanànatsika alohany zavadrehetra niza lany eo fifaninanana ty zay lany arabaina ary tsy maintsy miara-miasa am'izay tsika amin'ny fanasoavana ty tanànatsika ty fa kosa rehefa mahita zavatra mioapefy mahita zavatra tsy mety dia sarotra amin'ny tena koa mahasolombava-moaka anareo ahy no hangina no tsy hiteny fa izao zavatra izao androany izy rapitso rehefa tsy hotenentsika zany reo manao an'io hanao amin'ny olo-kafa koa zany reo rapitso ary hitatra io ary tsy ho voafehitsika ary fa be dehibe ne mahazo menasy raha olona tsy miasa izy zavatra hafa zay raha olona tokony hoe everina tokony hiala teto izy tsy am'fafy io tsy voatery amin'ny io tratra io ihany fa ny olona rehetrarehetra tsy mahavoafehy ny asany azo atao mangataka ny affectation amin'ny responsable voalohany am'zany fa eto resaka tena hitanao menasy hoe rehefa anao tsy hanoana anay dia tsy maintsy mivonona anao miala teto dia nataondreo izy io hitatsika izy io affecté any abekily zany io mpiasam-panjakana ambony io dia noho n'izay sazy io tsy affectation tsotra io satria ato anatin'ny propagande ary tsy maintsy mandeha io manampy matofa vita ny passation mazava ho azy fa tsy maintsy miala teo zany io mpiasam-panjakana io zay zany fampitandremana ho an'ny mpiasam-panjakana rehetrarehetra zany zay rehefa tsy hanoana io candidat io ka diso ihany ianareo mieritreritra an'izay satria any amin'ny urne zany tsy fantatra ao no alatsaky ny olona any amin'ny urne na anao menasy ianao ary zay koa moa zany anairako atsika eto mailotsika am'ireo karazana halabato zay atao rehefa misy ny zavatra ohatran'io zany dia tokony mailo isika rehetrarehetra tsy ampanjaka ny alabato taotsika miaraka tsika rehetrarehetra miara-misalahytsika mirahinatsika anara-maso ny alabato rehetrarehetra fa za matoky milamina ty tanànatsika ty rehefa mahazo be ny tanàna hendritsika be ny tanàna mampitovy ny vahoaka rehetrarehetra tsy manao an'izao fampitahorana indrindrandrindra raha mahasamana zava moa zany ny inona moa ty tompona andraikitra misy député anankiray monkony tsy miteny izy am'izao fantako fa reo ny tompony io manevre io tompony io manevre ampiasaonareo ny force anareo amin'ny alalany fandresen-dahatra fa tsy amin'ny alalany fampitahorana ny mpiasa mpanjakana ireo mpiasam-bahoaka avelao reo anan-tsafidy avelao reo hanoana ny olona zay verindreo eritreretindreo zany fa mahavita anio andraikitra be ny tanàna io satria ny be ny tanàna zany asa sarotra izy io ka noho izany mila fahaizana fa zay tsy mila fampitahorana
ka ho tombotsoany ty tanànatsika ty zany alohan'ny amaranako azy dia andaotsika irahina hiara isalahy ifanampitsika ary indrindra ny solombavam-bahoaka anareo tsy vitako samyrery izao ady atao zao ne zay ilanan'ny solombavam-bahoaka mitsangana zany tsy voatery amin'ny namanao ihany na mihavanao na piaradia aminao na tsy piaradia aminao rehefa hiarany tsirariny dia anjaratsika zany miara misalahy miaro no namatsika izy io nolazaiko teo zay hoe androany anazy fa rapitso mety hoanao koa dia mety ho voakasika an'izay isika rehetrarehetra zahay efa voany izy moa tsy nalala zahay zao ny autorité teto ny mpitory nanao fomba rehetra nidiranay amponja jereo nareo misy tratra koa tafara taty misy hafa koa tratra koa zany hoe zay olona tsy mitovitovy hevitra amindreo zany gadraindreo ka izay no nairako atsika hoe ampionareo solombavam-bahoaka anareo fa ny solombavam-bahoaka anareo zay no asany hiaro ny tombotsoam-bahoaka hiaro ny tombotsoa atsika eto tsy possible zany ny olona hanao zavatra ohatran'izao ho vitany raha mbola eto ny solombavam-bahoaka anareo tsy maintsy mijoro mandrakariva eo akaikindreo marefy ireo manana ny rariny zay voatsindry zay no iraisantsika zay no zavatra iadivantsika mafy zay ka ny olona tsy manana an'izay comportement zay tsy afaka hiaro atsika eto tsika tsy afaka hiandry an'Andriamanitra marina hoe izy no mahefany zavatra rehetra fa tsika koa mila manampy ny tenatsika koa mila mifanampytsika ao anatin'izay mila mifampiarotsika fa tsy misy mahavita manao ratsy antsika rehefa misy ny firaisan-kinatsika amin'ny tombotsoa iombonantsika ka zay zany no afatra atao koa misy an'izay nataon'ny candidat mpanjakana izy io sy ny IREO mpiaradia amin'ny antokony vovonana zay miaraka amin'ity fanjakana ty nanao an'izay MENACE zay ary izy io tanteraka eo zany hoe ny machine administrative zany ampelatanandreo ny olona rehetrarehetra zay tsy mitovy amindreo zany tratran'izay MENACE zay dia esorona ka anjaratsika miaro azy reo anjaratsika koa vahoaka tsy manaiky koa hoe tsy mety io zavatra io fa aza atao fatao ka misainatsika vahoaka tsika tsy mametraka olona ary tsy manoana olona zany zay manana fomba fijery maramara tia mizaozao mbola tsy nahita an'izany tsirony zany safidim-bahoaka zany mbola tsy hitandreo zany raha nihitandreo zany tsy ataondreo zany amin'ny vahoaka io toetra tsy mendrika io fantatsika zany olona zany za tsy mila miteny anarana eto fa nareo mahafantatra ihany mihetraketraka ianao tsy manana andraikitra nefa mihetraketraka ohatrany vao maika manana andraikitra anao dikan'izay ny vahoaka rehetrarehetra eto zany dia ho ataonao andevo ho ambaninao tsy asianao dikany mahafantatra an'izany zahay na ny mpiara-miasa aminao mitaraina ny mpiasa ny commune taloha mitaraina ny olona ivelany ty mahazo MENACE aminareo ny mpiasa mpanjakana mahazo MENACE aminareo misy zany atao mahajanga ka zay mitenenako antsika ndaotsika mirahina io zavatra io no hijoroatsika hatramin'ny farany ho famongorana an'io toetsaina lomorona io zay no tsy anganatsika ary tomako anareo andao ampionareo ao fa za matoky anatin'ity 5 taona ty zany vitsy ny mpanao etraketraka amin'ity tanànatsika ty eto ary ho fongorotsika amin'ny fomba rehetra zay tokony hafahantsika mamongotra an'izay zay moa zany no afariko eto rehefa mahita ka hafa tsika aza misalasala fa ho resaitsika ho tenentsika ny tompony andraikitra ary za tsy misalasala ho an'olona rehetrarehetra manao tsindry dia vonona foana zany zao manao intervention nisy mpiaradia aminay nandroany tratran'izay tsindry zay teony eo tonga dia niantso any tompony andraikitra tao amin'ny seni zany nametraka an'izay fitarainana zay eny anivon'ny seni satria fotoana ny fanomanana izao ny olona rehetrarehetra afaka manao sensibilisation ny olona rehetrarehetra afaka manao redynamisation ny olona rehetrarehetra afaka manao manomana satria pré-campagne zao fa tsy fotoanany hoe rehefa miaraka amin'ny fanjakana nareo zany dia hanao etraketraka hanao MENACE bon taperonareo zany ajanononareo am'izay fandaotsika hibanjina am'izay samy manomana eto ary aza mifanaratsy fa samy malalaka am'izay fampelezakevitra zay ataon'izay fa kosa zahay entitra manaramaso zahay ary zay koa afaka koa manoro lalana koa ny vaoaka mahajanga hoe andao hiarahina tsika andao hiara-dia tsika ary zay mahatonga asarotiny eto manoana candidat mametraka candidat mba ananatsika antoka am'izay zavatra rehetrarehetra zay nampanantenaina itioa tombotsoan'ny mahajanga no jerena fa tsy tombotsoako za tsy manana tombotsoa amin'io fa ny tombotsoam-bahoaka no ambony indrindra satria zany solombavam-bahoaka izany ny fanaovan-dalàna ny mitatitra ny etaetam-bahoaka zay no andraikiny zany hoe tsy mpanatanteraka io ka raha resitsiny raha mametraka be ny tanàna tsika azo itokisana anao an'izay programma izay fa tsy olona ndeha angalangalatra koa
na olona andeha hanao zavatra tsy mifanaraka amin'ny zavatra eritreretintsika andeha andany fotoanantsika eo olona sarotra toro olona sarotra ampina zay rehetrarehetra zay zany no anisan'ny sakana zany tsy mampandroso antsika amin'ny tanàna Mahajanga to indrindra fa ny olona metraketraka olona tia manao abus apody koa farany dia farany zay ho an'ny candidat miaraka amin'ny fanjakana zay manao ny toetra io misy fitorianao nataon'ireo mpikambana aminay mbola tsy nandeha amin'ny resaka violation de domicile ary ny fanaovana diffamation satria ireo olona reo samborinareo tsy amin'ny aradrariny dia nampitahorina zany zavatra nataonareo tao amin'ny gendarmerie fampitahorana andreo olona reo terenareo olona reo anonona ny anarako sy sisa zavatra nataonareo tamin'ireny propagande reny misy fitorianareo zany hoe olona tsy mety atokisana olona tsy mety ihany koa amena andraikitra ambony koa eto amin'ity tanànantsika ity ny olona zay candidat latsakinareo zay manao andreo fampitahorana maro isan-karazan'ireo izay no tsekenay ary zay koa no ijoroanay fa ho antsika voaka amin'ny Mahajanga mahazo matokonareo fa mijoro hatramin'ny farantsika ho an'ny tombotsoan'ny vahoaka ny Mahajanga ho an'ny Mahajanga zay fa dia misaotra antsika rehetrarehetra nanaraka an'izay resadresaka lavalava fohifohy zay natao teo zay misaotra tompoko